Apokalipsy toko fahatelo. Apokalipsy toko fahatelo. Lasitrakareo dia velary ao alohanareo ilay apokalipsy toko fahatelo. Fa hitetitety ny soratra masina indray isika androany. Apokalipsy toko fahatelo. Dia tahaka an'izay efa fanaontsika ety sotro fitiavana, dia andao asiantsika lohateny kely foana mba ahafahantsika mahatadidy azy ilay toriteny. Dia ilay toriteny androany dia resaka connexion. Mino fa azon-drehetra ny connexion zany na kely na lehibe mahazo connexion internet ndresahana eto, azonareo zay resaka connexion. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia mitovy amin'ilay connexion internet. Zany hoe rehefa mandeha tsara ny connexion, rehefa matanjaka tsara, dia niny nataonao eo dia mety tsara na anao téléchargement ianao dia mety io. Fa rehefa tapatapaka izay ny connexion dia mandreraka be na mampiasa azy indrindra moa fa tapaka mihitsy ilay connexion. Dia ndao anie jerentsika eo amin'ny andiny voalohany eo. Eo ilay afatra voalohany tsinona. Ny afatra voalohany momba izay resaka connexion izay dia izao hoe miteny aminao ny soratra masina. Ilay afatra voalohany dia hoe miteny aminao ny soratra masina. Inona ilay tenen'ny soratra masina aminao? Raha antsika mamaky ny andiny voalohany manomboka hoe izao amin'ny anaran'i Jesoa. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fito n'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fito n'Andriamanitra sy ny kintana fito. Iza ilay miteny momba anao? Ilay miteny momba anao dia ilay manana ny fanahy fito n'Andriamanitra sy ny kintana fito. Ny fanahy fito dia maneho an'Andriamanitra ny fahafenony sy ny fahatanterahana. Ary ny kintana fito dia maneho hoe Andriamanitra dia tompo mifehy ny fiangonana sy manana fahefana eo amin'ny fiangonana. Izay zany ilay miteny aminao, ilay olona mifehy anao, manana fahefana eo aminao, ary ilay Andriamanitra amin'ny fahatanterahana sy amin'ny fahafenona. Izay ilay miteny momba anao. Inona ilay teneny momba anao? Fantatro ozy ny asanao fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Fantatro. Tiana tenenina dia hoe io Andriamanitra mijery ianao io Andriamanitra mifehy ianao io dia Andriamanitra manara-maso ny ataonao, Andriamanitra mandrefy ny finoanao, Andriamanitra mahita mazava tsara ny fihetsika rehetra ataonao, Andriamanitra mitsara anao amin'izay rehetra ataonao. Izay ny dika ilay hoe fantatro. Raha miteny izany hoe fantatro ny asanao dia tsy hoe jerena amin'izao fotsiny fa tena fantany amin'ny antsipiriany ilay izy. Fa inona ilay asa? Mananarana ho velona ianao izy izy, kanjo maty ihany. Ny problème atao Sardis dia izao. Izy tanàna manan-karena be. Manan-karena be tamin'ny andron'ny Crésus mpanjaka. Tena hoe sady miainao anatin'ny harena izy, miainao anatin'ny luxe. Tena ananana izany. Ary eo amin'io tanàna Sardis io dia misy renirano izay antsoina hoe pactole. Dia io renirano pactole io rehefa tsika fony ohatran'izao any ambany any dia misy volamena. Dia izay mampanankarena be an'ilay tanàna. Ary raha eo amin'ny lafiny ara-panahy indray ny fiangonana tao Sardis dia tena hoe fiangonana manana fotom-pinoana mazava, manana fotom-pampianarana mazava, fiangonana miangona tsara ny ampiangonana, fiangonana maneho amin'ny fihetsika hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ilay zavatra ataony. Fa ilay reproche ny Jesoa dia izao, tsara izany rehetrarehetra izany fa maty ara-panahy fiangonana tao Sardis. Inona ny mahafaty azy? Manarana ho velona ozy izy satria sady manana harena ilay tanàna, ny fiangonana mivavaka manao fomba rehetrarehetra. Fa ny mahafaty azy dia izao, fombafomba ilay zavatra rehetrarehetra atao. Makany am-piangonana fa fombafomba, mianatra sekolalady fa fombafomba, manantirakitra satria fombafomba ilay izy. Nefa anany miena tsikelikely ilay fanaovana an'ilay izy, avy eo tsy hita tsony, tsy misy tsony. Izay ilay hoe maty. Raha raisina amin'ilay connexion antsika izany dia izao, natanjaka be ilay connexion tamin'ny voalohany, fa avy eo netapatapaka ilay connexion, nefa rany tapaka ilay connexion, tsisy zavatra mandeha tsony, maty ilay connexion. Dia ohatran'izay koa tsika eo amin'ny ara-panahy, izay ilay hoe miteny aminao ny soratra masina. Rehefa mbola fombafomba ilay akanesina aty am-piangonana sy hivavahana amin'Andriamanitra dia milefy tsikelikely io. Nefa rany tsy hita tsony io, maty io. Fa ny tiany tompo dia izao,
atao matanjaka foana ilay connexion izany hoe le fifandraisana amin'Andriamanitra maka tia am-piangonana mivavaka satria tian' Jesosy izay ny tadiavin'Andriamanitra antsika miteny aminao ny soratra masina satria ianao manao fombafomba ny fankanesana tia am-piangonana marina ve ny tenin' Jesosy sa tsy marina aminao aza mamaly fa valeo any saina fotsiny Jesosy ve ny diso sa tsika ny diso raha miteny Jesosy hoe aiza kosa ve dia fombafomba ny fiangonana atao sady diso dia fiangonana nandiso fanantenanan' Jesosy tena natanjaka ilay fiangonana tena mivavaka ilay fiangonana manana moyen rehetra ilay fiangonana fa io raha vao atao fombafomba fotsiny dia melefy le fanaovana azy izany hoe ny zavatra rehefa fomba dia rehefa mety aminao dia ataonao rehefa tsy mety aminao dia ajanonao dia rehefa kamo ianao dia mijanona rehefa mazoto ianao dia mandeha fa rehefa Jesosy le axe mibaiko anao le eo afovoany dia mandeha ianao na misy tianao na misy tsy tianao na tsy tianao aza na sain' Jesosy ataonao mandeha ianao mivavaka aminy ianao satria tia azy miteny aminao soratra masina satria maka tia am-piangonana ianao fombafomba fotsiny mivavaka satria fombafomba fotsiny mametra tanana satria alahady faharoa androany manantirakitra satria dekona servisy androany manao sekolelady satria bedra tarany amin'ny fito sasany maka tia am-piangonana mivavaka satria afa-baraka retany hoe rianina koa tsy mba mivavaka izay le tenena ny tompo antsika izay le resaka connexion nisy le connexion fa tapatapaka le connexion avy eo nefa rany tsy nisy tsony le connexion ary antsika ty amin'ny tontolon'ny teknôlôjia amin'izao aitsika tsara mihitsy hoe manao ny connexion rehefa tapatapaka nefa ianao te hiasa izay ary manao ny connexion rehefa tena tsy misy tsony tsisy zavatra vitanao eo nefa ianao mila connexion ry havana malalo amin'ny tompo raisy ho anao izay teny izay hoe miteny aminao soratra masina aza atao fombafomba tsony maka ty am-piangonana ka hoe be dehibe tsika ato dia mameno W fotsiny aza manao faux chrétien tsony izany hoe kristianina sandoka fa tena mankaty satria tian' Jesosy izay le hoe miteny aminao soratra masina ny hafatra faharoa dia hoe miteny aminao ny soratra masina ny hafatra voalohany dia miteny momba anao soratra masina ny hafatra faharoa dia hoe miteny aminao ny soratra masina ina ny hafatra faharoa teo miteny aminao soratra masina izay le momba anao izay fa inona amin'izay ny teniny aminao ary hoe ahoana eo amin'ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo dia andao tsy ponitsika le zavatra tenen'ilay soratra masina eo misy matoanteny eo satria izany tsika la reprochen Jesosy hoe fombafomba fotsiny ve la makaty am-piangonana le mivavaka inona ary ny tenen'ny soratra masina eo amin'ny andinin'ny faharoa eo dia inona ny teny voalohany hitanareo miambeny dia ny faharoa aoreny tsara eo amin'ny andinin'ny fahatelo indray dia misy hoe tsarovy dia eo amin'ny andinin'ny faharoa ihany ary ampivoambony ery misy hoe tany mafy dia ny teny farany amin'ny andinin'ny fahatelo mibeba miteny aminao soratra masina eo amin'ny andinin'ny faharoa hoe miambena dia ny faharoa aorena eo amin'ny andinin'ny fahatelo ina andinin'ny fahatelo tsarovy dia tano dia mibeba izay le tenin'ny soratra masina amintsika amin'izao maraina izao isika izay lazaina teo amin'le hafatra voalohany teo hoe fombafomba le makaty am-piangonana sy le mivavaka le hoe miambena tiany Jesosy tenena amin'le miambena dia izao mifoazandray satria maty ara-panahy le fiangonana atao sadisy dia tenen'i Jesosy hoe mifoazandray amin'ny teny frantsay izy dia mazava be hoe redevenir veiller redevenir izany hoe efa nifoy izy teo fa miverina mifo indray mifoaza indray izay ny tiany Jesosy teneny le miambena koa ny dikany hoe aoka ho velona indray satria maty izy dia hoy Jesosy hoe aoka ho velona indray izany hoe mitsangana maty ary mifahatelo ny ambena hoe mahita indray satria rehefa matory ny olona dia mikipy ny maso tsy mahita ininona dia ny teny Jesosy amin'ilay miambena dia hoe mahita indray sikafo ilay maso ary rehefa mijery ny teny fotritsika amin'ilay miambena io dia izao teny asa atao maharitra le izy
tsy hoe zany hoe amin'ny fotoana anankiray dia mifoy ianao, amin'ny fotoana anankiray dia velona ianao, amin'ny fotoana anankiray dia mahita ianao, fa tena hoe mpahita ianao, mpifoy ianao, mpiambina ianao. Rehefa manao hoe pimpimpi izay dia zavatra atao maharitra izay, mpitandrina fa tsy mitandrina, satria tena izay mihitsy ilay andraikitra hoe mpitandrina manao an'ilay asa maharitra. Raha miteny izany Jesosy hoe miambena dia mifoaza indray, aoka ianao mpifo, asa ataonao maharitra io, ary tena izay mihitsy ianao, mpifo fa tsy matory. Eo amin'ilay hoe ahoreny tsara, ilay ahoreny indray dia hoe avereno atao misy amafiso indray. Satria rehefa maty ara-panahy fiangonana atao sadisy, vokatry ilay fombafomba dia ny tsy nisy tsony dia farany tsy nisy tsony dia maty ara-panahy. Ahoreny tsara rozy izy Jesosy, izany hoe aoka isy indray dia amafiso indray mandeha. Dia jereo anie ilay baiboly, inona hozy Jesosy ilay ahorona tsara? Eo amin'ny 2:2 re. Ny zavatra sisa izay saiko maty, fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe mbola mba misy ihany izany fanantenana eo amin'izay maty, dia amin'Andriamanitra misy ny fanantenana hoe mbola ao velona io. Mbola misy sisa azo récupérena ihany izany eo. Teny ataon'ny soratra masina amintsika izay, izany hoe satria tapaka ilay connexion dia maninona izany? Mbola azo averina ilay connexion. Na dia tapaka azy io, azo averina io. Nao dirantsika ny 9:7, miteny amintsika ny soratra masina eo amin'ny 9:7, tsarovy. Tsarovy, izany hoe tadidio raketo ao an-tsaina, eritrereto mandrakariva. Tsarovy le inona? Ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy. Le amin'ny hoe nandraisanao sy nandrenesanao ny inona? Ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy ny tenin'Andriamanitra, izany hoe tadidio ilay tenin'Andriamanitra efa nampianarina anao, dia raketo ao an-tsaina ilay tenin'Andriamanitra nampianarina anao, dia eritrereto mandrakariva ilay tenin'Andriamanitra nampianarina anao, ary misy tohany tany mafy. Le tany mafy ampiaro. Izay ny dikany. Raha tapaka izany ilay connexion dia hozy Jesosy mbola mety averina io, dia tsarovy ilay anao tambola nisy connexion nandeha tsara iny mihitsy, dia averenao amin'iny. Raha tapaka ilay fifandraisanao tamin'i Jesosy, maty ara-panahy ianao, mbola azo velomina ianao, mbola azo foazina ianao, fa izao tadidio raketo ao an-tsaina, tsarovy ilay tenin'Andriamanitra nampianaranao dia ampiaro iny. Izay fomba hamerenana indray an'ilay connexion. Ianao mitadidy, ianao mahatsiaro ilay tenin'Andriamanitra, ary tsy mijanona eo fa tany mafy ozy izy, izany hoe ampiaro ilay izy. Ampiaro ilay izy. Satria rehefa lasa lavitra an'Andriamanitra isika mantsy, dia tsy mahay manatanteraka ny sitrapony. Dia inona ilay teny farany eo amin'ny 9:7? Mibeba. Tadidinareo ve ilay toriteny tamin'ny heriny? Ilay hoe manina lamosina moa? Aza manome lamosina an'Andriamanitra tsony. Dia rehefa tsy manome lamosina an'Andriamanitra izany fa mitodika amin'Andriamanitra, dia lasa mifanatri-tava amin'Andriamanitra. Fa tsy izay? Dia rehefa mifanatri-tava amin'Andriamanitra dia inona ilay afatra faharoa avy eo? Ilay vao tamin'ny lahady. Izay ilay hoe tsarovy ilay tenin'Andriamanitra dia ampiaro, tadidio raketo ao an-tsaina, fa nga tsy niraikitra tao an-tsaina ilay izy. Rehefa mifanatri-tava amin'Andriamanitra dia mibeba amin'izay. Izay ilay afatra tamin'ny heliny, izay ilay afatra faharoa. Mibeba amin'izay, izany hoe miova mihitsy ilay lasi-tsaina, miova mihitsy ilay toe-tsaina, miova mihitsy ilay maha ianao anao manontolo. Izay ny andrasan'ny Tompo aminao. Ny afatra faharoa eto dia hoe miteny aminao soratra masina. Ny farany amin'io dia hoe mibeba. Ovay mihitsy ilay lasi-tsaina e. Ovay mihitsy ilay toe-tsaina e. Aleto amin'ny Ezekela tamin'ny eny, manaova fo vaovao sy fanahy vaovao, izany hoe mangataha amin'ny Tompo hoe avaozy ilay foko, avaozy ny fanahiko. Fa tsy sika ny andeha hanova an'io lasa vaovao. Afatry ny Tompo anao faharoa, miteny aminao soratra masina hoe miambena ianao. Tsarovy ilay tenin'Andriamanitra izay efa renao sy niraisinao, dia ampiaro ilay tenin'Andriamanitra, dia mibeba ianao, verena eo aminy eo. Inona ary ny tokony atao? Raha izay ilay afatra faharoa, ny tokony atao izany dia mibebaka e.
zavatra efa klasika nge zany efa fantaritsika rehefa impiriny tsy efa nitenenina teto amin'ity pilipitry teo hoe mibebaka zany hoe avereny indray le connexion teo a dia tadio raka etao an-tsaina le ten'Andriamanitra dia ampiary le ten'Andriamanitra beba ianao rehefa avy eo fa matoa tapaka le connexion dia tsika no nanapaka azy. Hitanareo le resaka réseau reny, réseau-na téléphone azon-drehetra ny réseau-na téléphone zany rehefa tena betsaka loatra le hitanareo rehefa nikodaoda any dia brouillé le réseau dia tsy mahazo mihitsy sady zay dia ohatran'izay koa le fiainam-panahintsika brouillé le fahotana le izy dia tsy mahazo mihitsy ohatr'izay koa le connexion brouillé le fahotana le fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy hita mihitsy fa zao averina indray le connexion ahoana ny famerenana azy tsarovy le tenin'Andriamanitra efa niraisinao sy nyrenesinao dia mibeba ianao izay fotsiny dia verina indray le connexion. Zay ny afatra faharoa. Ny afatra voalohany miteny aminao miteny momba anao ny soratra masina. Inona le momba anao teneniny? Le fanaovanao fombafomba le fivavahana sy mankaty am-piangonana le fanomponao aza mandaingy fa dikany hoe fantatry ny asanao amin'ny andiny voalohany io mijerenao amin'ny antsiprian'i Jesosy. Ny afatra faharoa miteny aminao ny soratra masina. Avereny indray le connexion tapaka teo avereny indray zany hoe lenao maty ara-panahy teo avereny indray miveloma indray dia tsarovy le ten'Andriamanitra raha keto an-tsaina ny ten'Andriamanitra ampiaro ny ten'Andriamanitra rehetrarehetra nyrenesinao dia mibeba ianao. Zay ny faharoa. Ny afatra fahatelo dia eo amin'ny andininy faharoa tapany faharoa. Eo amin'ny andininy faharoa tapany faharoa dia hoe eo amin'ny andininy faharoa tapany voalohany azafady miambena ka aoriany tsara ny zavatra sisa izay saiko maty. Ino ty zavatra sisa? Le zavatra sisa dia eo amin'ny andininy fahaefatra. Eo amin'ny andininy fahaefatra dia hoe kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiny ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Ireo le zavatra sisa zany dia olona vitsy zany hoe tsy ny zato isan-jato mpiangona tao Sardisy zany dia tena fombafomba tokoa ny ankanesany ao am-piangonana fa mba misy olona vitsy ihany ao mba hoe makany am-piangonana noho ny fitiavany an'i Jesosy. Ny afatra fahatelo dia hoe miteny ho anao ny soratra masina. Miteny ho anao ny soratra masina. Le voalohany dia miteny momba anao izy, ny faharoa miteny aminao izy ary ny fahatelo miteny izy ho anao fa tsy ho azy. Fa manino izy no miteny ho anao? Satria eo amin'ny andininy fahadimy ny valiny. Jereo indray ny andininy fahadimy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokon'ny fiainana tokoa aho fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny draiko sy eo anatrehan'ny anjeliny izay manatsofina aoka izy hiainjo ilazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Miteny ho anao ilay soratra masina satria tiany Jesosy ianao mba ho isan'ilay zavatra sisa, mba ho isan'ilay olona vitsy fa tsy isan'ilay ao anatin'ilay sokajin'ilay olona manao fombafomba. Ho anao zany. Ho anao. Rehefa mibebaka ianao dia tiany hoe ho isan'ilay olona vitsy, ilay olon'ilay zavatra sisa izay tsy nandoto ny fitafiny, izay miakanjo akanjo fotsy. Tiany Jesosy ianao hiditra any an-danitra. Ho anao zay. Tiany ianao hiditra any an-danitra. Zany efa refrain antsika ity sotro fitiavana zany makany an-danitra sy no any an-danitra zany. Efa itsika tsara mihitsy hoe destination finale antsika dia any an-danitra. Ie, fa izy io tsy hitsidika hidirana foana. Fa izay tsy mandoto ny fitafiana ihany no tafiditra any. Le hoe fitafiana dia izao no dikany fahamarinana. Raha miakanjo zany ianao, raha miakanjo zany tsika hoe mitafy dia mitafy fahamarinana ny dikany. Le marina ihany koa mbola samy manana ny marinany fa le marina tiana tenena eto dia izay manao miasa manompo araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka an'ilay tenin'Andriamanitra nolazaina eo amin'ny andininy faharoa sy andininy fahatelo teo iny hoe tadio, le hoe tsarovy. Le olona tsy mandoto ny akanjony zany, tsy mandoto ny fitafiana dia le olona mbola mitafy fahamarinana. Le fahamarinana dia le fanaovana sy le fiasana sy le fanompona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary atao hoe mandoto le olona rehefa tonga amin'ilay fotoana hoe maty ara-panahy izy.
ny tena gravy eto fa ny fiangonanao Sardis dia izao. Olona efa nandray an'i Jesoa, olona efa nohavaozin'i Jesoa, olona efa ao amin'i Jesoa fa namony tena ra-panandray. Izay ilay gravy, tena gravy, tena gravy. Ary izy moa izany tsika izao izany. Tena gravy raha olona efa nohavaozin'i Jesoa ianao, efa manana fiainana vaovao amin'i Jesoa ianao, fa mamony tena ra-panandray ianao. Ohatra hoe ilay mamony tena ra-panahy, lasa ataonao fombafomba fotsiny sisa ilay mivavaka sy manatona an'Andriamanitra, maty tsikelikely io rehefa avy eo, maty ara-panahy. Izay ilay mandoto ny fitafiany. Tsy manao zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra intsony, tsy araka ny tenin'Andriamanitra intsony. Dia misy soratra eo amin'ny 15 eo, jereo ny izay mandresy dia tafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa hozy izy Jesosy, tsy hamono ny anarany. Izany hoe ny anaranao ange efa voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana e, fa tsy voahosoratana, efa voasoratra. Fa ny mahafafana io na mampijanona an'io eo dia ianao ihany. Tsy hamono ao izy Jesosy, tsy hamono ilay anarana raha tsy mandoto ny fitafianao ianao. Fa ianao ihany mahafafa an'io eo na mahala an'io eo. Miteny ho anao soratra masina. Aza tereny Jesosy mafy an'ilay anarana. Efa mba voasoratra any ve ilay anarana dia ho fafana indray ve? Miteny ho anao. Efa mba io ilay connexion efa mandeha tsara. Ianao mihitsy ny manapaka azy. Fa ahoana? Tsy mety. Sa izay safidinao, manana safiditsika. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny tenin'i Jesosy dia hoe samy tsy mandoto ny fitafiantsika tsika. Izany hoe samy tsy ho faty ara-panahy. Fa ohatran'ilay olona vitsy tao Sardis, ohatran'ireo koa izy ny 15 dia izao, ireo miakanjo fotsy dia ireo miditra any an-danitra. Andao e, satria any an-danitra ilay destination finale antsika. Andao e, aza lotoina ilay fitafiana. Izany hoe tazomy mandeha foana io connexion io. Tazomy mandeha foana io. Ary io mampandeha an'io dia Jesosy. Fa safidinao koa na matanjaka be mihitsy ary ilay avy any amin'i Jesosy, rehefa ianao manapaka an'io, tapaka io. Aza borena amin'ilay fahotana intsony. Ilay fahotana resana io dia ity fombafomba manompo an'Andriamanitra sy mankaty am-piangonana ity. Fa izay ny tian'Andriamanitra ho ataontsika. Ny fehiny dia izao. Resaka connexion ilay resantsika androany. Ny hafatra voalohany dia miteny mombanao ny soratra masina. Miteny mombanao ny soratra masina. Ilay mombanao teneny eto ary fantatry Jesosy tsara. Dia satria manao fombafomba ny fivavahana aminy. Fa miteny aminao soratra masina hoe mifoaza indray ianao a, dia tadidio ilay soratra masina sy ilay tenin'Andriamanitra nampianarina anao, dia ampiaro iny, dia mibeba ianao avy eo par rapport amin'ny tenin'Andriamanitra andrenesinao iny. Ary miteny ho anao soratra masina satria tiany ianao hiakanjo fotsy dia miditra any an-danitra. Anao safidy. Fandaovaka iny amin'ny 19 nge, izay manan-tsofina, aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Aoka ianao iaino. Ilay miaino tsy mitohy amin'ilay mandre. Ny mandre eto dia mandalo fotsiny dia samy miala avy eo ny mandre. Fa ny miaino a miditra eto amin'ny sofiko iny dia mipetraka atao amin'ny foko iny dia tanterahako iny avy eo. Ny tiany Jesosy ry havana dia izao, izay toriteny renesinao tao anatin'ny 13 minitra izay ny toriteny, dia hoe ho tanterahanao ilay izy, hiainanao ilay izy. Fa ny teny mombanao izay ny soratra masina, ny teny taminao izay ny soratra masina, ary ho anao ny tenena soratra masina. Resaka connexion io, averino ilay connexion, mba tsy ho tapaka ilay connexion. Raha manan-tsofina ianao dia enoy izay tenenin'i Jesosy, izany hoe ampiaro izay tenenin'i Jesosy taminao androany. Dia ho azy irery ihany voninahitra. Amen.